ary hiditra ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina dia hiditra andray ny mpanakanto voalohany dia tsy izy zany fa Christelle Ratry izay atolotra anao amin'ny fofefitiavana ity varika ity. Bonjour, ina vaovao? Salama daholo. Dia inona vaovao anao? Izy moa zany dia mpilalao mozika, mpitendry gitara basy izy dia mpanao pira fa angambany alohany resahantsika Christelle dia aloha anaraka kely isika santionany amin'ny hira izay ho ataonao. Ok. Nao ary. Ireta vela tau tino rara inyao Isini pucha tutshao Tino meja kada pat La sonjenya Kati orina nan tan pate Na wona nata wansa Sia sina ara el Las tuzana risumale Ai, inona ny lohatenin'iny hira iny? Ratek? Ratek? Taraiky mivadiky. Teknisianina ve anao hoe rateky? Taraiky mivadiky izy iny, taraiky mivadiky dia lasa mameo hoe rateky. Rateky. Hono gadon-kiranao ohatran'ny mavesabesatra, popy, tsy haiko. Popy mihitsy tsy tena hoe roka be moa tsy hoe eny pop zany, pop no afahana. Inona nahatonga anao hoe hisafidy ny hitendry gitara beso? Tantara lava be. Sa anao rehefa mihira tany amin'ny chorale dia beso? Netomboka hatramin'ny bebe anay maman'ny dadanay mpitendry gitara beso? Tsotra aloha dia dadanay dia kosanay dia zokinay fa tonga teo amiko ilay izy vadika beso ilay izy fa nisy olona natoriny dadanay anazy zay nijery fampisehoana natoriny anazy zay dia teo ano ny teny hoe antaovy ny gitaranareo fa ny anahy beso kokoa. Satria fantatry ny antony. Ahoana ary? Satria any amin'ny beso ianao tendry tokana. Tsy voatery. Fa renao mitady accord be dia be. De toute façon ça tendry gitara tsotra aloha zay vao nanao beso. Classé. Vao nanao classé. Fa tsy voatery tendry tokana zany basy. Io ary sarotra kokoa satria anao mila mitrotro ny olona rehetrarehetra. Mitrotro an'ilay gitara koa mbola. Mitrotro an'ilay gitara koa mbola ankoatr'izay mbola hafa koa. Za koa mahita hoe Christelle manao an'ilay hoe basy atifikaavana satria ohatran'ny havany ihany ilay miaraka amin'ny trio. Ny vadiny le batteur dia ny zokony le guitariste. Fa tsy marina zany. Voilà zany. Inona ny anarana tarika anareo? Christelle. Christelle fa tsy mitovy amin'ny fanoratana ny anarako. Fa plutôt kale izy R-I-T-R-E-M-A S-T-E-L. Mba maritana anokanana kokoa amin'ny mazahazah Christelle Ratry dia ankoaty an'izay misy le groupe ilay misy le trio. Iza mamoron-kira aminareo? Daholo mamorona daholo izay rehetra izay telo. Fa ny mpanoratra izany nanoratra ny Cameroun fa ny mpamorona izay miaraka mamorona daholo. Dia hono ahoana ny anoratana le hira rehefa le mikikiny dia inona ny soratanao anatin'ilay tononkira eto mikikika sa hoe ahoana? Ilay kikika indray fa tsy voasoratra hoe tsy nomanina herintaona melona, iray volana melona, folo sekondra meloa fa arakarak'ilay hafanana eo ambony sehatra eo ihany no mahatonga ny anahy Christelle misy tiako anontaniana ty fihetsika mampiavaka amin'ny mpanao mozika indrindra fa mpitendry gitara beso rehefa mitendry gitara mana misy antony manokana ve zay? Tsy haiko aloha fa zary rehefa mijery sendra mijery an'izay sary vidéo alain'ny olona zay vao migaga indraindray sady misy fotoana te himemy hoe ay ohatr'izao ny paoziko fa amin'ilay fotoana ianao tena tsy tonga saina mihitsy hoe manao an'izay fa rehefa mijery ianao dia ay fa naninona koa tsy miteny ve le kozina kely hoe taty manao grimasy fa le izy efa ao anaty zany efa ao anatina rehefa tonga amina sehatra ianao dia efa ao anatina bulle anankiray hafa mihitsy fa tsy ohatran'ilay Tsaka adiniko ohatran'ny fanontaniana. Inona ny iza no mpitendry gitara beso ankafizin'i Christelle?
lay nanohanana lay hitako voalohana nanome coup de cœur hono fiteny Jaco Pastorius. Ary inona ny gitara manao gitara 4 cordes anao sa 5 cordes inona ny gitara manavana anao kokoa beso 4 cordes ihany izy mibasy de izy mibasy. De manana ahoana moa zany manana fitiavana manokana ve anao amina gitara hoe ohatrany hoe mitendry zao ohatrany anao de aiza hoaiza ny tianao kokoa aty ambony aty ambany izy rehetrarehetra ka zay mampatonga an'iny natao lava be fa raha ohatra hoe ny aty ambony tsara kokoa zalahy mila lava tanana tsy maintsy lava tanana avo tsy lava tanana io tsy mety tsy voatery be tabe any olona fotanana manao anazy fa rehefa lasa mikisakisaka manodro zao ona inona ny tanjona manaraka zany zao fantatry anao fa ohatrany efa nihitako anao niaraka tamin'ny silo sy ohatr'izany niaraka tamin'ny groupe mafonja koa ndray ohatrany satria anao iny ie za iny ianao iny ie za iny tamin'izany fa zao efa sojabetsaka ny am'izao efa le trio le groupe ko manokana io mihitsy izahay telo mihitsy no tiana vaozina bebe kokoa indrindra tao aorinan'ny fandalovana teo amin'ny festival Libertalia Musique de ny tanjona moa tsisy afa-tsy ny hoe anio sy izala an'ilay mozika mihoatra Madagasikara sady eto Madagasikara tsika lavitra be sady vitsy mpafantatra de rehefa zany ny ilana an'ilay festival Libertalia satria izy no nanome sehatra ahafahany misokatra ho amin'ny any ivelany zany. Misy programme manaraka zany zao? Programme manaraka hita amiandalana eo ihany fa arao hatrany hatrany ny page Facebook Christelle. De arao ihany koa ny page Facebook amin'ny Midi Magnifique satria ao ihany koa izy navoakana. Ie. Fanontaniana kely tsy akapiditra tsony zany le trio raha ohatra hoe misy afaka mampiditra truelle ianao? Tsy akapiditra tsony ka. Tsy akapiditra tsony kosa